Tsirara avy misaotra ny tompondray tsika mbola tafahoanato misaotra azy ny famindram-pony sy fitiavana. Makasitraka ny tsirara avy izay efa mitondra ny famakafakana famitiana na ato amin'ny exodosy safady Deutéromia toko faharoapolo indray tsika androany mitina dia nino fa tsy ho ato ihany ty fizarana ty fa any amin'ny tambajotra tseratsera any amin'ny YouTube any dia fiomanana ho any an-danitra ny chaîne misy anazy subscribe, s'abonner izay rehetra maheno an'ity fa ahitanao ny vidéo maro isan-karazany mitory-teny maro isan-karazany fizarana andeha midina ato amin'ny Deutéromia toko faharoapolo indray ny tenako tsy ho lava angamba fa presque efa voalaza ny rafafy tsirara avy teo dia ato amin'ny andininy fahatelo sy fahaefatra ihany no andresako famitiana na vakikely amin'ny anaran'i Jesosy. Deutéromia toko faharoapolo ny andininy fahatelo sy fahaefatra ihany. Mihaino ry Israely fa efa hanafika ny fahavalonareo ianareo anio koa aza ketraka ny fonareo ary aza matahotra na mikoropaka foana na mangorohoro no nitahotra azy fa Jehovah Andriamanitrareo no miara-mandeha aminareo hiady ho anareo amin'ny fahavalonareo mba hamonjy anareo. Amen. Resaka ady ny eto ny lohahevitra moa zany dia hoe ny amin'ny miaramila sy ny tafika. Resaka ady no lazainy eto ady moa zany raha fa misy ny ady tsy maintsy zavatra roa ihany no miady ao anatin'izay fa misy hoe hiady rery. Tsy haiko misy micro misokatra angamba fa ohatran'ny misy zavatra mipoapoaka dia lasa ohatran'ny déconcentré kely maheno feo ady. Dia andraisako anazy angamba dia aleoko ny ady amin'ny tontolo am-panahy izay angamba fa ny ady ara-nofo efa fantatsika tsara hoe olona anankiroa miara-miady fa tontolo am-panahy ady tsika dia miatrika ady isanandro ianao aza mijery hoe andasy fa dia hiandro olona hitifitra basy anana dia hoe iny le ady iny efa ho avy aty amiko non ianao io zao isanandro ianao dia miatrika ady isanandro misy ady eo amin'ny fiainanao misy ady atrehana aza miandro zavatra lavitra ianao fa ny amin'ny tontolo fiainanao isanandro inona ilay ady atrehanao ianao ve vonona miaramila vonona miatrika ilay ady isanandro atrehana. Any amin'ny Jakoba toko fahaefatra andininy fahafito tsy ho vakiko fa ameko anao fotsiny. Toero izy ny devoly dia andositra anareo fa io le aditsika io. Le zanatsipika fafiny devoly isanandro. Eto dia te hampatsiahy kely fa omaly manko asaika niditra fa izay le hoe ady misy ady tao isanandro tsika miatrika ady. Farany fizarana tamin'ny ady za dia tena mampiaiky loha mihitsy ny Jesosy fa le zavatra ny anarantsika tato nandritry ny herinandro tato amin'ny Deutéromia resaka avonavona resaka tsy fitiavana namana resaka fosafosa izany raha misy nalala angamba dia hoe sao dia nisy nitantara tany amin'ny pastera tany arany fa tsy haiko raha ireo raha vavitonga atao raha mba nahavoadinika fa za tena miaiky mihitsy ny lohako hoe Jesosy ty le zavatra ny anaranay eny fa na dia le asabotsy azoma arany tena Jesosy dia miteny amintsika mandriky ireny toetoetra ireny sanandro reny no ady afaka manohatra amin'ireny ve ianao afaka tena hoe mivonona hiady amin'ireny ve ianao sa ianao le inona le ady andrasanao tsy miandry ady hoe iny misy ady ngezabe ty olana ngezabe fa io madinidinika amin'ny andavanandrom-piainantsika io le tena ady mila atrehana isanandro mila toerina mila esorina satria raha fa miaramila zany inge maninona moa tsy ny rehetrarehetra ny voaray miaramila maninona moa mbola misy fitsarana miaramila mbola misy fizahana miaramila donc misy zavatra jerevana aminao ao tahaka izany koa izao sy ianao taranaka voafidy tsika izany hoe fa voafidy zany dia fa hoe ho fanina ho tsara ofana
afaka hiatrika miady. Petera voalohany, toko faharoa andimy fahasivy. Ka raha fa tsika izay mivoafidy izay dia mila miatrika. Mila miatrika. Matoa tsika mividin'Andriamanitra. Dia fantantsika fa afaka hanohatra, afaka hiady, afaka hanana fitaovam-piadiana entintsika miady. Tsika tsy hiady amin'ny manofo aman-drà fa amin'ny fanaratsy sy manapaka any amin'ny rivotra eny. Araka ny tenin'ny Tompo any amin'ny Exodosy toko 4:14 hoe izaho miady. Fa ianareo kosa angina. Ny fanginantsika nefa dia ato amin'ny tompontsika ny tolona. Atsika. Tsy misaraka amin'ny Jesosy tsika. Fa ninona ady hatrehanao fa voapetrakinao centre amin'ny fiainanao Jesosy. Dia izy no mihiditra atsehatra amin'izany, amin'izay ady. Amin'izao androany izao, inona no ady natrehanao androany tontolo? Mino fa tsy maintsy nisy tao. Ireny madinidinika ireny mihitsiny. Ireny mihitsiny tiany Tompo ananarana antsika. Indrindra fa tato amin'ity Deutéronomy resaka fiavonahonana, resaka fosafosa, resaka tsy fitiavanamana, izany rehetra izany. Ady ene reny fa sao heverinao fa zavatra hafa reny fa ady reny, ady mila toeriny reny satria reny. Dia ny devoly no mamafy an'ireny ao amin'ny saintsika hoe aza mity andranona fa iny be resaka, aza mity andranona fa zao izy no manisisika an'ireny. Ka mila manohatra an'ireny tsika. Ady. Fa raha vao resinao ny amin'ny kely, moramoranao ny andresy amin'ny be. Fa raha ny kely raha tsy haintsika ny andresy azy, ataontsika hoana moa ny hiatrika ady goavana. Eo no mahatonga hoe resy tsy anady. Resy ianao nefa ianao mbola tsy niady dia fa resy. Mety tsy nahitazona basy ka lasa nitify tena. Mety tsy ampy formation ka lasa nivoana. Na dia tao hoe tokony alefa arỳ ianao na manotafika alefa any ankavia lasa amin'ny ankavanana. Fean'izay ny fianarana ny dian'ny Tompo dia ady. Tsy ianao za zany dia tsy hanaraka ny tompotsony fa haiko raha dia ady foana. Ny olona mieritreritra hoe tena hoe milibaliba la vie en rose. Fa nefany amin'izao tontolo izao ity fotsiny no ahitantsika an'izany fahoriana sy ady be izany. Fa raha fa matoky ny tompontsika fa izy efa nandresy. Ka ninona izany ady hatrehantsika? Na kely io, na lehibe tsy haiko izay ady hatrehanao ao. Fa isan'androntsika dia mandalo an'izay ka mila vonontsika hanohatra. Mila vonontsika tena hoe handresy an'izay fa tsy ho resy. Araka ny thème groupe hoe tsy maintsy mandresy. Tsy maintsy mandresy raha miaraka amin'ny Jesosy tsika. Satria fantatsika fa izy no hiady ny aditsika. Angatao aminy daholo izay rehetra tianao angatahana. Hoe reto Jesosy ty tena tsy mety ho afaka amiko ty. Dia ady amiko sanandro foana ty fomba fisainako ty, fomba fieritreretako ty, ty toepoko ty, ty toe-tsaiko ty. Tena mitolona amin'ity sanandro dia fa mitolona ady izay. Mandalo zava-tsarotra ianao. Za zao dia fa nandraisako lesona ilay hoe ady ty. Fa alohan'ny hiditra ato dia hitanareo angamba za mivoaka miditra eo mila hitomany mihitsy fa inona raha ty Jesosy atao maly aty amiko. Nefa dia misy zavatra mandeha fa ady daholo reny. Tsika mieritreritra hoe izany koa ve dia ady. Ianao mety mieritreritra an'izany fa amiko izany dia fantatro hoe ady. Satria misy fanembatsembenana avao, misy zavatra hatrehanao foana, tsy maintsy resenao foana ao anatin'izany. Ka mila mivonontsika. Mila mivonontsika handresy ny ady rehetra izay mety hanembatsembana antsika, izay mety hanakatsakana antsika, tsy hahafahantsika mandroso amin'ny fanontolo, fanembatsembana. Hoe aza mandeha makany. Dia lasa koa ianao mipetraka aza miaino an'io e. Fa io zavatra fandaniana andro dia lasa koa reny ady. Mila atrehanao, mila toerinao feo-tiavy amin'ny Jesosy, mila toerina. Izay ilay hoe toeriny devoly dia handositrana reo izy. Ka mino aho fa hanana fitaovam-piadiana mahery tsika, ka
sanatria hoe tsy resy tsy miady atony tomporery ihany ho ahafahantsika andresana zany dia tsy miala ato aminy. Amen. Voninahitra ho averiko amin'i Jesosy irery ihany makasitraka atsika tsiraray avy izay naharitry ny haino an'ity feo ity na aiza na enoina ao amin'ity indrindra fa izay any amin'ny groupe any amin'ny YouTube dia mbola manasa anao i-subscribe s'abonner ny page fiomanana ho any an-danitra satria etỳ antany ny fiomanantsika hiakatra any an-danitra dia samy tahiny Jesosy daholo izay rehetra nanokatsofina ny haino an'izao fizarana izao. Tahiny Jesosy daholo Amen. Voninahitra ho averiko amin'izay fiadanana ho an'ny tsiraray avy.